aza dia variana loatra isika fa amin'izao ny fotoanam-panjakana efa miditra amin'ny fiainan'olona manokana ivelan'ny politika, mamotika, migafy ary manafay ireo izay say maneho hevitra eto amintsika. Ohatra raisitsika amin'izany Alban Rakotoarsoa, filoham-panorona ny antoko politika madio. Anisan'ny manana kandida ho filoham-pirenena izy ireo amin'ity 2024 ity, ary izy ireo dia tsy manaiky hatramin'ny farany ny olona manana taratasy vazaha hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Ary izay fijoroana amin'ny fahamarinana izay, fahasahiana amin'ny teny izay, amotehan'izy ireo ny fiainany Alban Rakotoarsoa manokana ivelan'ny politika. Tsy ampandray anjara tao anatiny io adihevitra io milaza manao hoe ianao milaza nitsikera ny zoam-pirenena ny filoha satria voaresaka tao anatin'ny fandaharana io hoe izahay atao anatin'ny antoko politika madio ary ny tenako dia tsy manaiky ny hoe olona nanary ny zoam-pirenena maha-malagasy azy ary olona tsy malagasy ho kandida filoham-pirenena. Dia niraisin'le mpandray anjara tao anaty adihevitra le izy hoe ianao mitsikera frantsay, ianao tsy tia frantsay kanefa ianao miasa ao amin'ilay orinasa izay sotonoana. Ianao ary dia chef d'escale ny orinasa io. Teo zany no tsy maintsy nanitsy ho iaho. Satria raha tsy nahitsiko izay zavatra izay dia amin'ny teny frantsay dia hoe usurpation de fonction no natao. Satria ny tenako iaho dia tsy chef d'escale fa mpiasa madinika ao amin'ny orinasa izay lazainao io. Teo ny fototra ny fiampangana faharoa. Ny fitenenako hoe mpiasa madinika hony dia manaiky zany fa mpiasa madinika ilay orinasa, ka noho izany dia amin'ny anaran'ilay orinasa koa no mipetrahanao teo ka noho izany dia voasazy ianao satria amin'ny anaran'ny orinasa no anaovanao politika. Laviko zany izay satria amiko dia hoe modification en mal na altération des faits réels no natao tao anatina izay zavatra izay. Niditra nitsehatra mivantana ny fitonam-panjakana amin'ny toeram-piasan'ny Alban Rakotoarsoa ao amin'ny Air France ny ampahangazy fa hoe namoaka information n'ireo mpandeha izay tokony mijanona ho tsiambaratelo i Alban Rakotoarsoa. Hita amin'izany fa tena afangaron'ny mpanao politika, afangaron'ny fitonam-panjakana ny fiainana manokana sy ny politika. Ndao enoantsika ny fampiakaram-peo izay nataon'ny Alban Rakotoarsoa. Satria rehefa nisy zany ilay tsindry avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika, nisy ilay taratasy ny toerana izay niandreketany. Na ny délégué du personnel io na ihany koa ny tale général-ny orinasa dia fa lany daty azy fitsipika anatiny anasaziana zay. Faharoa, ny lalàna mifehy ny fandroana mpiasa anankiray dia misy ambaratonga ny rafitra arahina na procédure. Ary fantatsika tsara ao anatin'ny sehatry ny asa dia ny fandroana ny mpitarika syndikaly anankiray ihany koa dia vao maika misy fitsipika lalindalina kokoa. Izany rehetra izany nefa dia tsapako amin'ny mpiasa ao anatin'ilay orinasa ny tenako fa tsy nohajaina araka ny tokony ho izy. Manarak'izay, izaho zany eto dia mahatsapa hoe ny démarche natao tao anatin'ity fandroana ity dia raisiko toy ny licenciement abusif, izany hoe tsy ekeko ary laviko. Manao amboletra ny fitonam-panjakana ankehitriny, manao tsindry mba hanesorana ny Alban Rakotoarsoa amin'ny asany. Tsy misy atakandro, ny tena atahorana dia mety tsy handalo procédure normale ny fanalana ny Alban Rakotoarsoa amin'ny asany. Satria raha ny tena marina tokony mandalo procédure vitsivitsy maromaro ny olona anankiray izay vao afaka alana amin'ny asany. Ary Alban Rakotoarsoa raha teo dia membre ny syndicat ary tsy tokony afaka alana tsotra izao. Papaino koa ny tenako fa somary misy fanavakavahana ara-politika ao anatin'ny tontolon'ny asa izay nahazo an'ity tranga mahazo aty ary mifandipatra amin'izay voalaza ny lalam-panorenana ny andinin'ny fahafito, ny andinin'ny fahaefatra amby folo ary ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Idirako ny amin'ny resaka votoatiny na ny fond aorinan'izay forma izay. Eo amin'ilay fiampangana milaza fa hoe divulgation na information en client. Eo zany dia rehefa nilaza hoe omaly tao am-paosiny dia misy taratasy iray milaza fa izy andray ny voromby, tsy nilaza tao anatin'izay
na mianaran'ilay olona na ny fiaramanidina orinasam-pitaterana izay ho raisiny na numéro de vol izay andehanany na ny daty izay andehanany na ny destination izay andehanany. Anjaranareo mpanao gazety no manadiady an'izay nandeha ve io olo sa tsy nandeha. Ny faharoa, tao amin'ny la Gazette de la Grande Île, vaovao nivoaka tamin'ny la Gazette de la Grande Île tamin'ny fahasivy ny volana Jolay 2024 dia nilaza fa mifampiresaka ny mpanao politika ary efa nanomboka tamin'izany nefa manomboka mieritreritra ny hitsoaka an'ity tanindrazana malala antsika ity ireo mpanao politika izay mihevitra ny tenany fa naonao tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tena mampime sady mahasositra amin'ity fitsabahan'ny présidence amin'ny fiainan'olona manokana ity dia fiampangana tsy misy porofo no ataon'izy ireo. Efa nangataka an'izany Alban Rakotoarso fa tsy navoakan'izy ireo zany porofo zany. Dia ahoana moa ny ampangan'izy ireo nefa zavatra tsy misy porofo. Manoloany zany rehetra zany i Alban Rakotoarso, filoham-panorona ny antoko politika madio, dia mangataka mba hamoahana ny porofo hiampangana azy raha ohatra ka tena misy zany zavatra zany. Raha ohatra ka tsy misy zany, lazao mazava hoe tsy misy zany zavatra zany fa zay miampangatsotro zao fotsiny. Fa raha ohatra ka tena misy zany fiampangana zany, avoahy ny porofo. Fa i Alban Rakotoarso dia vonina anefa ny saziny. Eto zany dia mangataka ary manamafy amin'ny orinasa izay hiasako raha misy porofo any amin'izy ireo entina ilazana hoe mety ho tao amin'izany orinasa izany no nivoan'ilay divulgation na information dia asehoiny porofo tompoko. Fa izaho dia nana porofo tamin'izy ireo fa tsy misy idiran'ny orinasa ny politika izay ataoko. Manarak'izay, efa nisy ihany koa ny audit interne na fitsirihana tao anatiny natao tamin'ny dossier an'io client izay verina fa hoe nangalana information rehefa nijerena nefa ny historique ray amanontolo tsy nahitana na inona ary tsy nisy pentina tamin'ny anarako tao anatin'izay zavatra izay. Ary ny magaga dia misy ankizy tsy manatsiny anankitelo andro maro be taty aoriana dia nahazo sazy ihany koa satria nahita ny vaovao dia sendra mba nijery an'ilay dossier dia nosaziana ireo ankizy anankitelo ireo angatako anareo mpanao gazety mba hanadiady ihany koa makasika an'izay. Eto dia mangataka i Alban Rakotoarso mba tsy hafangaro ny tontolo politika sy ny aferan'olona manokana. Tsy tokony hafangaro ny fiainana politika sy ny fiainana ivelan'izany. Eto ihany koa dia na dia mafy aza ny tsindry izay ataon'ity fitondrana ity, na dia miditra amin'ny fiainan'olona manokana ivelan'ny politika ity fitondrana ity, tsy misy zavatra tahorana zany, tsy tokony zavatra ampihemotra amin'ny tolona izay efa natao. Eto dia mbola manamafy i Alban Rakotoarso ary miantso ireo kandida roa amby folo mba hijoro tsy hijanona ka hatramin'ny farany hanohitra ny olona manana taratasy vazaha. I Alban Rakotoarso ihany koa vonina hijoro hatramin'ny farany hanohitra olona efa nanary nationalité, hanohitra azy mba tsy ho isan'ireo kandida hirotsaka ho fidiana amin'ity 2024 ity. Farany raha nisy ny tsy nety nataoko tao anatin'ny orinasa dia vonina ny tenako tompoko andray ny sazy aradrariny izay hitan'ny orinasa fa homendrika an'izany hoe tsy mety nataoko izany. Saingy kosa miankina amin'ny inspection du travail ny lasako amin'ny tontolon'ny asa sy ny hoaviko amin'ny tontolon'ny asa. Matoky ny fahendren'ny inspection du travail ary matoky nena mamalagasy azy. Tsy hanonona anarana tompoko fa dia amafisiko farany zany fa tsy mety aminay izay candidat tsy malagasy intsony.